enisaotranao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. faly miaraba-tsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ntian'io ity falinao anaytrany koa no mizaryzany eto aminao irina dia tondra zavatsoa aminao anjakariva ny tenin'andriamanitra alohan'nydiratsika amin'izany nefa dia hivavaka isika anay tsara nizan-danitro mbola velompisaranao izahay noho ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay satria anao ihany koa izay mbola manome anay an'izao fotoana izao ahafahanay mandray ny fahasoavanao mandray ny toromarika rehetra avy aminao mangataka aminao izahay mba hiasa ao anatinay tokoa ary ihany koa hanova ny fomba fijery sy ny fomba fanaonay aminaran'i Jesosy amen. Lohateny lesinantsika androany dia manao eo ampiatrehana ny tantaram-piainantsika. Amaky ny boky ny hery mifananjy antsika amin'ny toko 7:20. Isitona zavatra lehibe mahakasika an'izany ihany koa mahakasika an'io tantaram-piainantsika ao mpiandrasana an'izany dia ny hery mifananjana manao hoe ny asan'ny olona tsirairay dia mandalo eo anatrehan'Andriamanitra sady voasoratra na ny matoky io na ny tsy matoky eo anolohan'ny anarana tsirairay eo amin'ny boky ny lanitra dia voatana antsoratra amin'ny fahamarinana mampatahotra ny teny ratsy rehetra ny asa-pitiavana rehetra ny adidy tsy vita rehetra ary ny fahotana miafina rehetra miaraka amin'ny hafetsena sy ny fitaka rehetra ny fampitandremana rehefa ny lanitra na ny fananarana natao an'ny tsirambiny ny andro verivery foana ny fotoana mety izay tsy noararaotana ny hery miasa mangina ho amin'ny tsara na ho amin'ny ratsy miaraka amin'ny vokany lavitra indrindra izany rehetra izany dia samy voatantaran'ny anjely mpanoratra avokoa. Lalàn'Andriamanitra no filamatra izay hisedrana ny toetra mampanahy sy ny fiainan'ny olona eo amin'ny fitsarana. Hoy ny lehilahy endry manao hoe Andriamanitra no atahora ary ny didiny no tandremo fa izany ny tokony ataon'ny olona rehetra fa ny atao rehetra dia hoentin'Andriamanitra ho amin'ny fitsarana. Ny apôstôly Jakoba dia nananatra ny rahalahiny hoe aoka ianareo hiteny sy hanao arak'izay mahamendrika anareo izay olona ho tsarain'ny lalàny fahafahana. Ireo izay isaina ho mendrika ao amin'ny fitsarana dia anana anjara amin'ny fitsanganan'ny marina. Hoy Jesosy manko manao hoe fa izay atao mendrika azo izany fiainana izany sy ny fitsanganana amin'ny maty mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanaky ny fitsanganana amin'ny maty. Ny ambarany ihany koa manao hoe izay manao ny tsara dia ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana. Ny maty tsara fanahy dia tsy hitsangana raha tsy ao any aorianan'ny fitsarana izay nanisana azo mendrika ny fitsanganana ho fiainana izany. Noho izany dia tsy hanatrika mivantana eo amin'ny fitsarana izy rehefa hodinina ny tatitra ary ho tapahana ny momba azy ireo. Iseho amin'ny mampisolo vava azy Jesosy ary hanandratra azy eo anatrehan'Andriamanitra. Raha misy manota dia manana solo vava ao amin'iray isika dia Jesosy Kristy ilay marina hozy izy fa Kristy tsy mba niditra tao amin'izay fitoerana masina tao tanana izay tandindry ny tena fitoerana masina fa ho any an-danitra tokoa mba iseho anatrehan'Andriamanitra ankehitriny ho antsika. Ho amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalany satria velona manjakariva hanana fifonana ho azy.
rehefa sokafana eo amin'ny fitsarana ireo boky a dia mandalo anatrihan'Andriamanitra amin'ny fiainan'izay rehetra mino an' Jesosy. Natomboka ilay mpisolo vavantsika amin'izay velona voalohany teto tany fa nehoana momba an'ireo taranaka mifandimby tsirairay ka faranana any amin'ny velona kehitriny. Aroso ny anarana tsirairay a ary fakafakaina lalina ny aminy. Misy anarana ekena zany dia misy anarana lavina. Rehefa misy manana fahotana tafajanona eo amin'ny boky firaketana tsy nibebahana tsy nazahoana famelan-keloka dia kosehana tsy eo amin'ny boky ny fiainana anarany ary vonoina tsy eo amin'ny boky ny fitadidian'Andriamanitra ny tatitra momba ny asa tsara. Hoy Jesosy tamin'i Mosesy, n'iza nanota tamiko dia ho vonoko ny anarany eo amin'ny bokiko. Ary hoy mpaminany Ezekela hoe fa raha ny marina ny miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka ny fahamarinany rehetra izay nataony dia tsy ho tsarovana. Manizay rehetra mibebaka marina amin'ny fahotany ka mitaky ny ran'i Jesosy ho fanavotana azy amin'ny alalan'ny finoana dia asiana soratra hoe voavela mifanitsy amin'ny anarany eo amin'ny bokin'ny lanitra. Rehefa tonga piray amin'ny fahamarinan'i Kristy izy ka hita fa mifandrindra amin'ny lalàn'Andriamanitra ny toetra mampanahy dia voakosoka amin'ny fahotany ary isaina homendrika ny fiainana mandrakizay izy. Izao no ambaran'i Jehovah amin'ny lalàn'ny mpaminany. Isaia manao hoe izao dia izao no mamono ny fahadisoanao noho ny amin'ny tenako ary tsy ho tsarovako ny fahataonao. Hoy ihany koa Jesosy manao hoe izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokin'ny fiainana tokoa aho fa hanaiky ny anarany eo anatrihan'ny raiko sy eo anatrihan'ny anjeliny. Ary amin'izany nazovy no hanaiky ahy eo anatrihan'ny olona dia ekeko kosa izy eo anatrihan'ny raiko izay any an-danitra. Fa nazovy nanda ahy eo anatrihan'ny olona dia ho laviko kosa izy eo anatrihan'ny raiko izay any an-danitra. Eriko ana mba fampiarahaba eny amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay omanin'ny tompo antsika tokoa ny isika ka tsy hanenena antsika ny rahantsika amin'i Jesosy. Amen. Ianay tsara indrinizan-danitra mbola velom-pisaorana anao izahay ny amin'ny fitiavanao anay indrindra ny amin'ny fanomezanao toky. Ianao ilay mpisolo vavanay tokoa ary ihany koa mitsimbina ny momba anay rehetra. Mangataka aminao izahay mba ho amin'ny tsara kokoa hatrany anie ny zavatra ho ataonay tsy amin'ny herin'ny tenanay fa noho ny amin'ny fanampianao. Tononona sy angatahana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.